voanikatra amin'ny andiny fahafolo satria fotoam-bokatra natokana ho an'ny sampana la kristiana androany zay iara-vana zao manokana dia ny antema fahenina ambin'ny folo ny arahantsika miretina ao ahinan'izay vavaka fitady deliberaka ny fiangonana. Ny salamo faharoa ambin'ny folo amin'izay iarahantsika mamaky mafy andehanan'i Jesosy manao hoe Haleluia, sabatra ny olona izay matahotra ny Jehova sady mankasitraka ny vidiny indrindra ahera ho ny tanany zanany hotahina ny taranaky ny maro fananana sy arena no ao an-trano ary ny fahamarinana azo man'Israely ao amaizina mibosary mazava ho an'ny mahitsy mamindra fosy miantraka ny marina ireny sabatra ny olona izay miantraka mampisantra tsy mba ho lesy eo ampitsarana izy fa tsy mizozo mandrakizay izy motsaroana mandrakizay ny marina tsy mananany arena kosa izy tafatoetra matoky amin'ny Jehova ny fony voatongana ny fony ka tsy atahatra manam-pifariny mahitany amin'ny manokana azy namafy izy enany mioan'ny malahelo ny fahamarinany maharitra mandrakizay ny sandrany aminahitra ny tanany ny ratsy fanahy hitaka ho sositra hivazana izy ka holevina ho foana ny fanahilantsofasana. Amen. Tema fahinana ambin'ny folo isaotsika Amen.
masina indrindra. Manaky hoako zany fisasana ilay amin'izao maharahy vaovao zao amin'ny alahady amin'ny tsara nanresenao tamin'ny fahafatesana ary miara-manvery aminao zay satria ny soratra masina dia milaza zany fa raha tsy mitsanga ny Kristy foana ny filazantsara fahaizay mananao fahaizay tantaninao sy ny vonim-bidinao narovanao isanandro fanandro fa raha dia mandalo aminay tokoa za Jesosy sy ny loza maro isan-karazany ny karazany atampo alefa midevy ilay fiainanay tsirana avy eo ny tananao mahery atsotranao mihitsy ivibonanay miaro anay tanteraka ny soratra masina fa tahaka ny fomban'ny akoho ny zanany nombanao anay tsirana avy reto Jesosy manalo zany mba tonga anay miazakazaka eto amin'izao kianja masina izao manolotra zany fanaritra vokatry ny fona izany afaka iamponay mihitsy ny fisaorana mpolotra ty anatinay mihitsy ny andriamanitro androany ary teny kitrika maro zay teny antsoantso anazy famonjena avy aminao tombo kanefa voafetra ny herinay voafetra ny fahalalay Jesosy fa raha mba miazakazaka eto zay Jesosy tenao lefa nyteny fa efa nisaiko ame ny dia tongotra reo efa nisaiko ny dia tongotra reo na dia fahasairana tamarahiny fotsiny azy efa hitanao zany iahona aminao eto amin'izao toerana zao Jesosy malaza ankehitriny miara-manandratra ny anaranao eto midiranao ny olo-masina ny an-danitra mankalaza sy manome voninahitra ny anaranao Jesosy reo anjerinao reo miara-mila ny lanitra reo ponina ny an-danitra any neray kosa Jesosy amin'izao fanateram-bokatra zao indriny zao samban'izao Jesosy na tsy ary ny fitahinao mba hiaraka eto zay iombona ny an-danitra any iombona ny fanonareo ny an-danitra na dia tena tsotra azy tena tsotra ny ainay Jesosy raha izy fa tena vokatry ny fonay manao hoe masina 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 Jehova tompony maro eny ny voninahitra rehetra amen. Eo pitsanganana ihany amintsika dia folo sy roanjato zava-tso tokoa ny fotsika eo dia mitsanetsika sady tenin'Andriamanitra mbaratsika tehaka zany folo sy roanjato zany. Fantsona fa ianao ny loharano velona ianao ny loharanonay na Jesosy raha ianao ny sonony olona amin'ny tiandroanteana ho afaka netahitam-panahy sy anohanam-panahy rehetra inaran'i Jesosy mangataro zany vavaka zany amen. Petraka ny fiko eny ryavana dia mbola mamerina ny fiara-balatsika rehetra amin'an'i Jesosy ary raha manokana ihany koa misy fampanahy lehilahy kristiana ampandrona tamin'anandrano izay natratra fanateram-bokatra amin'ity roa ambin'ny sy roa arivo ity ary zao koa ny tena tamin'ny joeto dia miaravatsika rehetra ihany koa natratra moa zany satratra natratra natratra na azotoana roa arivo antsika ka dia miaravatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mba tena taona ny herin'Andriamanitra tokoa ny taona ity ary mba taona feno fahobiazana ho antsika tsirairay raha soa koa sampanana kristiana izay mangalaza zao vokatra izao ny lohahevitra izay nomeny tompo manokana tsy haiko na ninona tsy haiko na tereniny devistage loatra tsy fantatro fanatondraina ny lohahevitra hoe tonga mazava inona tsara hoe efa tonga ve mazava aminareo sa mbola bibika efa misy aloha dia tsore tsy misy aza zao nambarako an'ny zanako foana zay tamin'ny mbola kely jirobe
hoe rôle jiro labosy mianatra mba mianatra olona lavatra inona misy fo aika dorany labosy iny volo tsy menimeny zao barata délestation tonga mazava efa faritra tsika hoe tsisy délestation zany atrana ndao aleo jentsika soratra masina ny safidy moa ny sampanala kristianina sanana farobe folo am'zato zay efa nivakitsika teo fa atao ambany masosika no matio atoko fadimy fa tsika aitsika loatra matitoko fadimy raha tsika ny andiny faefatra amby folo roa dia any amin'ny asany apôstôly ray matitoko fadimy ao ny andiny faefatra amby folo ihany ary ny asany apôstôly toko fahelona amby roapolo ny andiny fahelona amby folo sy ny andiny folo matitoko fadimy andiny faefatra amby folo ny asany apôstôly toko fahelona amby roapolo ny andiny fahelona amby folo sy ny fafito amby folo ary eo amatikely ny asany apôstôly toko valo amby roapolo zay fotsiny ao sy sikana famadina ten'Andriamanitra ny Mateo toko fadimy ny andiny efatra amby folo dao hoe rahantsika mamaky mafy amin'n'anarana Jesosy manao hoe tsy azo fenina asany apôstôly toko fahelona amby roapolo ny andiny fahelona amby folo sy ny fafito amby folo dao mamiara mamaky antsika amin'n'anarana Jesosy manao hoe fa misy raha ka misoroa matotra ao izao no miseho tanao enao mpanosy vavolombelo ny am'izay fanahitana sy izay naseho ao amonjynao amin'ny olona sy najekalisa izay anoratao ampahiratra ny maso hiala amin'maizina ao amin'ny mazava ary ny fahefana satana ao amin'Andriamanitra mba hahazoa fampianana-kely soloa eo amin'izay manao masinina ny volonay ny asany apôstôly valom-roapolo ianareo anaraka vazaha maky azy naran'i Jesosy ary efa voavonjy zay voafantatray fa melita no anaran'ilay nosy ary tsy kely ny soa naseho ny tompotany taminay fa namelona afo izy ka nandray tsara nay rehetra satria nilatsaka tamin'izay ny ranomorana sady nanatsika ny andro dia namoroky taiazo raitrotrony Paoly ka naory zany nanomboky zany teo amin'ny afo ary nisy mianarana nivoaka tamin'ny afo ka niraikitra tamin'ny tanana ary ahitany tompotany ny biby niraikitra tamin'ny tanana dia miresaka hoe izy mpamon'olona tokoa io lehilahy io ka na dia voavonjy tamin'ny ranomasina azy izy tsy avelan'ny tomponay ao velony fa nakifony eo amin'ny afo ilay biby ka tsy nisy naninony izy na dia kely akory azy ary ny olona kosa nanamboa azy ny fonto ikarapo ao fatamoka fa rehefa niany reny izy ka nahita fa tsy nisy na inona na inona nanjoa akoa dia niova saina ilay izy ka nanao hoe Andriamanitra amen ray masino manasina ny fahamarinana ny tenanao fahamarinana amen hitanàram-potino resika satria tonga ny mazava Paoly zay nena tao anatin'ny aizina tao anatin'ny faninjena nanenjika ny kristianina fa rehefa nifanena tamin'i Jesosy izy zay tany tantara fofoizo satria tsy manatona lavitsika rehefa nifanena tamin'i Jesosy izy dia niseho tamin'i Jesosy dia niteny mihitsy hoe ianao mihitsy ny fahazavana hitondra ny fahazavako any amin'ny Jentilisa any amin'ny Jentilisa ka tsy amin'ny alalan'ny teny ihany tsy amin'ny alalan'ny toro-teny ihany fa amin'ny alalan'ny zava-rehetra zay atao dia ho fotondrana ny ilanako any amin'ny Jentilisa ianao zay natonga ny asany apôstôly
izay nivitsika teo tamin'ny toko fahinam-bapoly ny fahinam-befolo sy ny fahafotam-befolo ary fahafotam-befolo. Nifidy an'i Paoly Jesosy mba ho fahazavana ny mijery Kristy. Ty misy tantara izay mahavariana na mandiny tompo momba ty kosarantsika androany. Rehefa tantaran'i Paoly dia hoentina hotsaraina izy. Rehefa hoentina hotsaraina izy dia nandeha sambo. Dia nisy olana be ny sambo teny an-dalana teny fa natopatopany rivotra mila enjera ary niafarany dia zao satria zava-benabe nataon'ny kapiteny. Ny Paoly teny manteny hoe mba ataovy am'izao dia tsy nety ny kapiteny fa tamin'ny fotoana ora fana dia niaino amin'ny Paoly ihany ny kapiteny. Dia nakamoron-tsiraka ny sambo. Nakamoron-tsiraka ny sambo. Dia tonga dia tao amin'ity nosy atao hoe Melita ity. Araka ny fampana filazan'ny mpanao hiteny dia tany barbarianina ny hitan'ny nosy mety ity. Olona barbarianina zany no mipetra tao. Aity zany barbarianina zany. Barbarianina mety mihinan'olona mihitsy azy zany tsy fantatro. Fa tao an-tany barbarianina. Teo Paoly sy rety faty rety no mitovy. Teo ny sambo no mipetraka. Ary eo mihitsy no hifidianan'Andriamanitra amin'ny Paoly. Fa fahazavana izy am'izay. Fahazavana izy am'izay. Teto amin'ny tantara ity dia zao nangatsika ny any tamin'izay fotoana zay avy miorana. Rehefa tonga izay fotoana zay dia lasy Paoly nampisehosetra hoe mba teo olona sa mba te ifanahy amin'ny mponina dia lasa izy mihitsy nakakitay. Satria andeha hotsaraina izy eto ary fantapatatry teo satria mety misy olosovina ohatr'izay. Fa tamin'izay fotoana zay rehefa eo solona anafy dia ozy izy mpanao heviteny hoe misy biby lava ankiray tsiriky. Tampoka teny an-tanan'i Paoly. Io biby io tompo dia biby mahafaty io. Fa tsy hoe nonosy fa biby mahafaty io. Satria le lava nonosy kely reny tsy reny fa biby mahafaty io. Tsapoka amin'ny tanan'i Paoly. Ino tsara amin'izay? Rehefa teo dia ozy izy ny olona tena mpamon'olona ity. Tsisy hevitra fa tena voamarina fa mpamon'olona ity. Voamarina fa tena tsy izy ity. Moa vatsy olona tsy nandreny mpamon'Andriamanitra matahotra marary izy. Rehefa marary mpamon'Andriamanitra dia inona ny mandalo tsika? Voatsaratsara. Dia mandiny mihitsy ianao tena fa misy zavatra tsy namely nataonao e. Ka tsy mahazo marary zany mpamon'Andriamanitra. Dia mampiteny karaha tena no mandinika. Araha samy mandinika. Fa niany reto olona reto. Io fa tena kaka ihany bangaratra hoe mpamon'olona io e. Tsisy maivana azy io e. Ny tsara daholo ny olona rehetra ary io mahamanagaga. Niandry io fa manomboka fampanina. Tsy rena Paoly tsy mety fanina. Fampiasa tsy fanina. Tsy rena tsy fanina. Nahitiny aloha le lava natao tanana tiafa. Ny lasa amin'izay dia vokatry le finanana le lava mijerena izy. Tsy mety fanina. Mijerena ny tanana tsy mivonto. Mijerena izy sady tsy manaintaina. Sady tsy nanino izy zany. Sady tsy mivonto tsy manaintaina. Indraindray netsika rasan'ny olona sady mivonto manaintaina. Rehefa amin'ny fotoanan'ny fahavalana dia mijerena dia vono. Io fa mivonto, io fa manaintaina, io fa mikarapy. Be mpiany iano antsika ato e. Sasany mpiany zonry. Sasany mpiany endri-tohana fotsiny. Io fa manaintaina, io fa mivonto, io fa mikoropana. Fa za te hiteny aminao. Paoly eto amin'ity fotoana anankiray ity.
sady sy ny voto tsy manam-paina sy ny karama. Sady tsy manana tsara hoe sady sy ny voto tsy manam-paina sy ny karama. Ny olona manana fahazavanana tompoko rehefa ao anatin'ny zavatra sady sady sy ny voto tsy manam-paina sy ny karama. Rehefa teny rehefa ihany no toetra sady sy ny voto tsy manam-paina sy ny karama. Tonga dia message zanak'Andriamanitra tamin'ny FPVM sady sy ohatran'ny vontorona daholo ary. Rehefa tonga ny fotoana anaovana facture manam-paina tena tia miaraka any karapozavoka misy nenina tsy maroaniwa tsy maroaniwa ary zany vao mipika tsiro amin'ny eniny ionay raha mitovy amin'izao tontolo izao ihany tsika tokoa tsy misy mahafahazavana atsika. Raha manentaina ohatran'izao tontolo izao ihany tsika ka tsika mandeha mampianatsika mampanao Facebook ary fa zanak'Andriamanitra tompoko mibetsaka na vava anaty Facebook mpandia anaty Facebook ianareo mandeha misy taonsaroto zay lava lery fa tsika zanak'Andriamanitra manentaina sady voto aminatin'le karazan-kavatsika serasera eny meneny izao tontolo izao tsika koa manino itsika tompoko natao manalefaka ny menenoma izao tontolo izao fa itsika ny fahazavana tsika ny fahazavana ny fiainana tsy maintsy mafy ny fiainana tsy maintsy misy fiantraikany fa itsika ny fahazavana izao tontolo izao. Raha ny fahazavana no lasa matoray tsika tsy ilainatsika. Hoy soratra masina ny Kolotianina voalohany manao hoe tsy zeritsika izao fotoana izao misy moa ilainatsika tsirairay avy. Izao fotoana izao zaho ohatran'ny mieritseritra hoe fa naninona ary tsy tamin'ny fotoana Madama-Premier misy fa naninona ary azy zao fotoana tamin'izao zao mety vary na mety mohanina fotsiny miombony na davaka tao dia mihinan-kena fotsiny fa maninona azy zao fotoana sarotra izao dia hoy soratra masina miteny hoe izao fotoana izao mihitsy ny nanindrenanao. Ikampaherezanao zany ny fotoana tahaka izao mihitsy ny nanindrenanao. Tsy natao tamin'ny andron'ny Randita sy Rasoa ianao tsy natao tamin'ny andron'ny colonisation ianao fa zao fotoana izao mihitsy nanindrenantsika. Mba ho fahazavana amin'izao tontolo izao mba hitonga fahazavana amin'izao tontolo izao mba hirehatra ka tsy amin'ny alalan'ny fitenenana eny fa amin'ny alalan'ny atao ihany koa. Mampalahelo aho fa anao mba hiteny kely momba zany fa kristianina manompa miteny ratsy amin'ilay tamin'ny serasera reny zay tsy nanao taminareo mitavavava nanao sifa tsy nanao raha tsy nanana Facebook ianao vao mipika izy dia efa hainao menimeny toy izy ny fampaherezana rainao renilay tato zay hoe délestage mampimenimenina atsika na makasika kely am'izy zay fampaherezana mareno zay fa raha ny délestage io ka ny Jesosy amintsika isanandro ianao ke ka na délestage fao isanandro menimeny raha nopai Jesosy amin'izany tsika dia ahoana fa nanindry fo Jesosy na misy délestage ara-panahy eo amintsika ny siliny fo itsika manompa lavo io délestage io vao miateritsika dia inananatsika eo délestage ara-panahy vao miteritsika dia mba misy délestage ara-panahy fa afatesana ara-panahy fa nanindry fo Jesosy tsy menimeny izy tsy nanentainy izy androany le avako hovainy fanavozana saina hamonjena ny amam-panazy tonga ny fahazavana ny tena fahazavana dia anao hoe mitondra zany fifaliny zany na dia ao anaty alahelo azy ianao mitondra fifaliny na dia ao anatin'ny aisy azy ianao mitondra fifaliny ao anatin'ny tena maro zao tena miaraka ny viditenany ianao mitondra fampaherezana fa tsy ianao no misitona ny sainy olona mandasina ny sainy olona tena mafy fefena tena mafy fefena tadosena mamino tsy le fomba
foana. Ianao ny vaolana, sasanao ny vaolana amin'ity fiainana amin'izao andro farany zao. Raha ny vaolana indray no lasa olana, inona zany zavatra mitranga? Tsisy saina tsisy. Fa andao mba hipetraka ho vaolana amin'izay, andao mba hitsanana ho lasa fahazavana amin'izay rehetra resika. Fiainany io mahakristiany io, fiainany mahakristiany io fa tsy zavatra lanjalanjay tsy baibola zay io ka hoe kristianina izay. Kristianina dia tsara amin'ny fomba izay miagy-tapiomana tamin'izany amin'ny roapolo taona lasaka kely angamba zay sa 20 taona. Ny tena mbola voninitra dia mbola anaty kapa baiboly. Dia raha namana zay mahafinaritra to dia niazy lanjay to dia lanjay to dia eraka tapitaneta dia baiboly. Zany zay raha kristianina. Zany zay nafana nafana. Fa nampalahelo ohatran'ny tsy maharitra. Ka maha kristianina tsy baiboly zay. Sary amboamboarina be. Na mandeha amboamboarina be. Fa fiainana mihitsy. Eny amin'ny fiainana andavanandro. Ianao hoe mbola vaolana. Ianao hoe tena fahazavana. Sa ianao koa mikarapaka ny olona amin'ny fiainana dia mba mikarapaka eto ianao. Manentaina ny olona amin'ny fiainana dia manentaina eto ianao. Fa tsy midely tsy tapo ny fiainana. Okita zao vibary any aminareo. Zaho tsy mahafantatra vibary tsy fa mihinana sisa tiako. Tsy nareo mbola vakasy mbola ao tsara. Misy toko tampon mbola tsy maona. Fa tena fahazavana tsy teloako. Zany ny antony zao vokazao tonga ny fahazavanao. Tena foana le avany. Indasina zay hikarapaka, tsy mikarapaka. Fa rehefa mioka izy, rehefa tsy nanitsy izy, ao izy ny olona. Ao izy ny olona soratra masana teo e. Andriamanitra io. Zay rehefa nanao tsara mahafinaritra azy. Le devoly teo zany lasa inanay. Rehefa ngasy fantatrao. Fa ianao nge le olona fandriamanitra kely mandehandeha. Sa tsy zany? Neverany olona aminao fa ao aminao dia mana dia anao andriamanitra kely mandehandeha. Ka aza velanao ho lasa any an-kady zany na fiheveran'ny olona anao zany. Manatena zavatra amitsika ny olona. Fa mahitanao ny olona dia zao hoe tena misy fahazavana. Zay mahatonga soratra masina amin'iny hoe mitava-dalàna ny Mozisy. Marandranotra ny tava-dalàna. Fa mahitatsika ny olona tonga to dia marandranotra daholo dia dongodongo teo to dia marandranotra. Satria tsy tia ny fahazavana sotontolo zao. Nisy tanga ohatrany maromaro eto vitsivitsy resako aloha. Fa izay moa dia ny toerana anisany teny dia tena nikoropakatoa amin'ny fotoana teto ao an-tanànandrano amin'ny ray aman-dreny. Fa maro koa ny olona tamin'ny fotoana iny tsaka tamin'ny viny tamin'ny tapabolana sy tamin'ny tombolana. Miala tsy midata fa vero kely izy ohatrany amin'ireo. Betsaka koa ny olona mijery ny ray aman-dreny tsy tio. Jerenao ohatrany miraikitra ny vavana. Mitomany, miolaka. Zay tany alavaka koa mba miolaka. Fa tsika miolaka fa misy olona koa mijery. Io fa makarapaka. Io fa fanina. Io fa manaintaina. Fa zao teneko anao. Zao ray aman-drenitsika zao. Misy fahazavana ao anatiny. Sady tsy mikoropa, sady tsy mikarapaka, tsy mivodo, tsy manantaina. Elasa ny olona karapaka izy tsy mikarapaka. Ohatra mivodo io fa manomboka tsy tatsondra fa lady io izy mbola io ihany. Jerena ohatrany fanina zany tsy fanina tsy mety fanina io. Ny zanak'Andriamanitra miaraka amin'ny zanak'Andriamanitra koa sady tsy mikarapaka
zay na tonga ny soratra masina ty fa voatena hoe tonga ny tenan'Andriamanitra naraka tampoka ny taraka tena naraka ao amin'ny radio ava zay nahaino ny asa tao amin'ny radio feo moa dia tsy hitanareo fa za sady manahky sa lohako aloha naraka be zao artika votamany tena atao le defoly miala ny trano sy liny miditra valaina be vo miala kely nanjanahary iny aho marary elo ohatran'ny sambony kokoa ka nisy olona ohatrany zany to dia hoe vao kokoa kao izy dia kany amin'ny hopitaly to dia nakany amin'ny hopitaly fa ohatrany vo nieritretra zay a ohatrany sepotra tamiko zany a dia nindalana efa nieritretra zay le olona zany letereto fa dia jereo kokava dia saisy fanotoera io a tsisy manaiky taminy efa tsilevana voangy tonga ty ampiasana iray tonga ty ampiasana nanombo nakatsika be zay tsy maintsy miasa satria zay asa tsy maintsy miasa ako misana no vanasa amizay natao vanasa n'Andriamanitra kanamodo izy n'Andriamanitra misy fotoana teny izy misy foazana tanaty io zaho Jesosy tsy anaikany zany ary nanomboka ohatra nanomboka mevarabaraky zany any no tena ray manontolo fa tsara tombotsika zany tsara tombotsika eo teo ihany fanafody za tsy teo tsy manao fanafody fa eo ihany fanafody fa ny fanafody voanina dia tapina ny heriny dia manino tonga na izy zany tonga na izy fa ny any sotra ihany Jesosy a ny devolo miakety anaety sady fanina ny karaka nanantaina tsy manaiky an'izany a Jesosy a isaka ny manao rano mamabe izay ihany tsika oa rano Jesosy a rano mamabe iny tsy misy an'izany Jesosy fa ny devolo eto mijerana iny miona eto mijerana hoe tsy mahavita vokatra hoe tsy mahavita mitoro-teny izy ny devolo tsy ataoko mitoro-teny izany la amin'ny anarany Jesosy tiako ny alava vola tiany rano miarana zay tsy azo lalala zany amin'ny anarany Jesosy a voaka sitana soana tsara ao amintsika Andriamanitra ary Andriamanitra manome fahazavatsika mivadikely satria maromaro tamin'ireo sambanana kristiany koa no narary ary natakely zany devolo zany misy zay zany devolo miarehitra zany satria farany hoe misy soarana azaka notana ny sambanana kristiany narary rehetra tonga teto azaka notana ny sambanana kristiany narary sitana izy fa tongefa narary sitana izy re voninahitra ao Andriamanitra tao hoe efa mafana famonay narary fa rehefa miarany tolona mbavaka zay satria zao no tenan'Andriamanitra hoe miarana eo fahazavana zao tontolo zao tsy maintsy mitsangana ianareo dia hitanareo tsara hoany fa reo mitsangana daholo ny sambanana kristiany manatra marapanaky ny tonteny dia zao satria vokatra moaloany tamin'ny taoniny dia nitafika masina zay arety moa nysoko ny fihevitsika hoe nitafika masina sambana dia tafika masina fisangajangana na fijeverana masina non raha mijery ranomasina zay dia manefa kanisa manokana misy mijery ranomasina amin'ny tena tsirairay fa tena tafika masina tena miasa akapitony zay tena tamin'olony zay dia hoe ndosika ho any mifaritra ny ranotombo zay ho any mifaritra matomanoana zany hoe solotsofoka dia mahazo solomaizy dia mahazo ny sakabe toerana mbola tena evetsika fakaiky toerana fa toerana tena mbola ao anatin'ny aiza tahaka ny timosymelita ity mbola ao anatin'ny aiza ary mifona sakabe fa nateo sakabe fotsy azy
efa ezana ny asa ny teo rehefa tonga teo zay efa nanao ny asa karaha evangélika ny riviny dia ny fonan'eo fa misy fanazava zao fa mahafinaritra ny fiasany tompo satria efa zaka hoe atao any anaty fiangonana any ny karaha evangélika izay moa sady manao fitondra fiazantsara amin'ny lalana hira dia ary manana manokana dia manokana mihitsy ny sambarana kristiana dia hoe fitsaran'andro izay namboarina manokana mihitsy mba lalovina ary naresakyla maro zany fitsaran'andro zany fa zao zavatra tena napetsy koa teo sady be ny olona rehetra efa tehera tsy mahazo jerijery fetany reny mialatsika me fomba fiteny reny sekta IPV reny IPV am'ireny fonany zany no mparitaka amin'ny olona fa rehefa mitondra mafaka zay rehefa tena Jesosy anao azy eto zay ataony atao fosineto ny asa manomboka amin'ny 5 arivo zany teninao vonanomboka nanao installation zay nanao installation fotsiny manomboka tonga tsikelikely manomboka tonga tsikelikely le olona zany tsy voatazo nay fitenenana rehefa tena atsofa am'izay fahazavana andao am'izay tsy te hiasa am'izay anomboka mihira am'izay zay fa miteny aminao fa feno mitera ary iny zany tena mahagaga ny olona atao amin'ny toerany io izy satria vo vita amin'ny tantara zay taonay dia miakanjo daholo ny mpiany rehetra miakanjo ny mpiany rehetra zay teneko amin'olona hoe hoe fa any sampany hoe tsy tena mpiany dia tsy atoko tena mpiany miasa miakanjo ny mpiany rehetra vita ny karaha evangélika vita ny tantara misy mitady dia vavaka anankiray tonga dia midiny eny amin'ny olona manao asa tsy mampaherezana fa ny olona dia tsy manantona zany asan'Andriamanitra zany fa gaga ny olona rehetrarehetra fa reo mandoaka eraka ny mpiany rehetrarehetra daholo manantona mpiany daholo ny olona hatramin'ny izeny madity indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra dia misy ny olona mbola tsy misy otrotena zakabe hatramin'izay any satria betsaka ny asa natao teo efa nanosolo kely tao satria niala tao asady be nakao am'le hoe fiangonantsika tsy vakina le zay za tsy vakina io toerana io raha lalina za dia riambony ary mitomaka ny makomanolo fa izy ny afafefa tany midina ny ry ambany tena any ambany any ny tanàna ary tsy moramora no manao asa trano nanao portaporte zay andro voalohany ny portaporte koa moa rehefa any amin'ny tafiamasina dia ao alokely hoe portaporte fa lana am'izany tena malana ana tena Andriamanitra tena malana zany tonga tany amin'ny toerana zay rehefa somary alivalivo foka daholo ny fakandeha rehetrarehetra satria nahitanany foka daholo ny fakandeha rehetrarehetra be satria hiditra tanàna zay akoana reo teo filazantsara toko tena miakeka ro sy fa alina reo zay gasao zany pozipozidaro pozipozidaro fa mimoro ny olonany ny andro faharono iteny tena tiako tantaraina antsika ny andro faharono teo amin'le toerana nao teo hoe tsy betsaka ny tantara teo fa tsy manatao betsaka tantara mikoa fa reto fanakoreto mbola manana izay nisy olona anankiray nanaovana asan'Andriamanitra vita ny karaha evangélika tamin'ny alina raha mankoa anankiray nanaovana asan'Andriamanitra niraisy olo io fa io sady tsy mitomany olo io raha mampibe io sady tsy mimene sady tsy tezy io fa ohatran'ny vatakazo fotsiny dia io zany zao faly teza tsy manino anino kary ty olona roana dia voly izy ohatra manoka dia voly amin'ny vatakazo tsy misy sentiment mihitsy inona ny olana anao aizy manana olana mivadina dia
tena soa mivadina eo anaty vahoaka koa zany eo amin'ny sainany fiangonana fa eo amorotany ao atao dinidinika ny sany tena misy voateolole ny sany rehefa atao dinidinika am'izay izy dia olona mitazo mifampotsampy kanefa manana mifampotsampy aminatiny zao na manino tompo anay le ragavady satria nasaina isany vehivavy izy le ragavady am'izay no laisinay raha tena iova may Jesosy nareo nostamy Jesosy ivadinao io akara problème avela be teo io momba mivadina zao io zao momba anay zay mivady etsetera mila miovina reo mila manay toy nandray zavatsara bereve dia so aminareo tongolo gasy sy vadina entinareo mamboly eza io tena mamboly fa sy avelany dia vominana fa hoe vonareo koa io tena vonana samy ela vone tiko ny vaty ko afaka tena vonare aho nanazoizy hoe tongolo gasy aho erana tongolo tongolo gasy ao tingely ambenao e tiny tongolo gasy ao tena vonona benao fa ain Jesosy manasitrana anao ka tsisy kao ah fa vonina fosy anao dia tao tsy maniry anao ah fa tena amin'anana Jesosy ao da voasy ny tongolo gasy mandry minezy ao raha mino moa vavatsika dia mivavaka izay fa anasitrana ny vadinao Jesosy ao fa hoaninao ty satria amaoliny dia vonanao sady da saina ambolenao tsy avela hoaninao zany Jesosy izy tsy kely koa zay moa zao mahamavy eo nasaina mihana anakiray dia ampiresahana ihany am'izay veriversay ahoana mbola mampiaka raha ihany zany indrasana indrasana sady tsy fano indrasana tsy mikarapa indrasana tsy nanaytay tsy nanitsy rehefa ao am' Jesosy koa retereto mitoetra ao miara-mamerana tsy mikarapa alao miara-mamerana tsara tsy mivondo akoa e tsy mivondo tsy mikarapa tsy manaytay rehefa ao am' Jesosy a ka mananera ny fahazavana Andriamanitra retereto mitoetra sady tsy mivondo tsy mikarapa tsy manaytay ho an'Andriamanitra ny voninahitra fosiny zany moatsika misy maro an'izany karaha hoe tsy enao zany tsy mivany tsy zany tsy mivany tsy mba misy androtoandro na miraparapa ao anatin'ny aiza io ataotsika fitsangana ny voalohany dia mivavaka tsika mitodika mandalo ny ady rehetrarehetra eo am'izao fiainana zao mandalo ny aretina dia tratry ny aizany zay mandalo ny vidim-piainana amin'ny ary tratry ny
maizina zay tonga tsy fankimpanefana dia mahay saina mihitsy ny azy zay Jesosy. Fona aminao tompo malamy, fona aminao zay fa haizay rehetra jeren'ny olona, jereny ao atokantrano fiarahamonina manodidina hoe manahona tokoa ve, manay taina ve, mivoto ve, mikarapa ve, potika ve fiainana, mianany an'izany ne dia voly amin'ny fiainanay. Ka rehefa marina ny jiro ny anatinay Jesosy, tsy maintsy tratra amin'izany ihany zay. Fa rehefa mirehitra mandrakariva ny jironay, rehefa feno fahazavana zay, feno miteninao zay Jesosy malalo, miteninao ny mamelo anay tsirairay avy, tsy mahatratra anay zany na lozana iny angady volazan'ny Salamo faharoa amby sivifolo hoe hijery mahatenanay mitsangana zay, sitrana zay Jesosy malalo. Misaotra indrindra tompo malalo, misaotra Jesosy leto zay, fonana aminao tompo, fonana aminao tena menimeny zay, namonao le jiro taty anatinay, namonao le fanatenana zay tony ampahely ny hafa Jesosy, dia zay miara menimenina amin'ny hafa, zay miara mononona amin'ny hafa, manompa eky ny hafa dia manompa eky zay. Tena fola Jesosy, fola maizy saina zay, maizy fanga zay, tsy fa mitondra ny fahazavana zay Jesosy, fa mitondra n'izany fahamaizina n'izany. Zany anataro famelao mamitaro fo aminay tsirairay avy, amin'ny andro manteriny rehefa miteny fa tonga ny mazava ny fahazavana Jesosy tamin'ny alana zany teninao zany. Ao tahaka ny Paoly zay Jesosy, tahaka ny Paoly zay naharety ny fatorana ny azy farak'izay mahasika azy tsy mahafaty azy, ka na inona na inona Jesosy aho tsy ahafaty anay koa zany satria mirehitra ty anatinay rao tahaka ny Paoly eo izay nanan'izany fahazavana zany. Misaotra Jesosy malalo zany mahatonga anay tombo hira hika ny Davida mpanao salamo manao hoe sambatra ny olona zay voavelany eny sy voasarana ny fahotany, sambatra ny olona zay tsy sainy Jehovah eka ary tsy misy fitaka fanany. Amen. Mino Andriamanitra sy sotra molany ao ary mino amin'ny Jesosy Kristy lalana tolon'izy zay mitontorona ny afany masina na teraka manifetsiny hijanona na kontrolata mibonda tany asitsaria matika na levo midina tany fiainasy mijanona tamatamy andro vabe miaratra ao any an'andro mipetraka manamamana sofo avena miny fitsara vela sy maty miny mifany masinao tembona masina mandelana zao tontolo zao tembona ny olona masina mifamelan-kena fitsarana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Pamperaka tokoa izany amin'ny anarana Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Petraka. Miala vasia rehetra zay a mahazo miamina tamin'ny herinandro managatsika ny andro azo nazava tsara ny andro a tena nomeny tombo zany tsika dia voninahitra ny eo n'Andriamanitra leliany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tombo maro eny voninahitra rehetra. Amen. Teny anaton'izay voalohany indrindra aloha mbola afaka ivoranao mbola afaka miteny ela hoe na miteny ombola zay a miakatra amin'ny dokotera hiasa tsisany. Faharoa vitsy mbola mila olona be dehibe ny hiditra ho fidina lekona ka dia midava tsika zay mangeta eto dia mangeta eta ma ireo tsy mangeta eta tsy maninona koa dia zao manao azy fa mangeta eta ianao ano ny asan'Andriamanitra dia amin'ny herinandro isany farany a dia tratr'zay a ministra. Faharoa miantso tsika rehetrarehetra ao mba anohany aleo sabona fa izao tsika dia efa navory vazo eo amin'ny roa taona eo sotra ny fiangonana n'izany rehetrarehetra zany tongambenana tonga sila itonga bebea ka amin'ny zomazao a makany ambe versetsika mba hanolotra ny zaratsika ho an'izany vahoakatsika malagasy mahandro izany zay ary ny farany omeny ny tombotsika androany ny obolana
Nendini padime berupuru kan tapang farang, andin padime berupuru kan tapang farang melalui fai saya waktu kan Jehovah belum berjaya hadirnya fai saya waktu kan Jehovah belum berjaya hadirin farang fai saya waktu kan Jehovah belum berjaya sudah berkena nabarnya sudah negosiasi itu sudah sudah bede kutskena kuasa sitna ufuna demamza de joia j'ai pas tout que Jehovah ouvre zeni arroze balaza de tema de shalama sada no samimba eleza tuku sanga de babas funat de wanu mas de mas na Indonesia bonito le tumpul tayo panasiniere hanen tan de setiatan sutra rose tena sutra rose pasir dari tanah tukin nama tena fungsi mal be nasional juba berbeda itu figura naiki kata tui jam Jesus cucui ulunau apa eres ulunau atau matukin ulunau Jesus yang basisnya dengan tak susua ye wanita naya nam ye nam tuna masalah naya sudah Jesus detai figura nama yang nama kita tahu sani amin itu sikap Islam baik dia rutin dia sudah dimakan dia atas filosofi dia pernah saya yang pada kali isi kantor nak sesuatu anak dia pernah saya dia rutin senang dan begitu finti yang tidak pasti so tanam siapa yang bersiakan isap sobre dia saya dia tu rasa cikgu amni famakin eu zei na suci dia tu na masamnya misi telo puru yang kapnya dia nuru na dia dia kecil angkat macam isami dia Andrianiana, família sua vida, América, Tantino buku Zamani, buku Suami Film, Kultur. Ramah risiko yang dokter Kultur, mana kapal, wan tugasam. Rafael mana, Suami Film Kultur, Tantino buku Zamani, buku Suami. Ramana Cielo, Suami Tendo ficomen kultur, rapana saudara, rajona dia pelmula suci, tima kultur tapi kultur samari kultur soi, maka dia kanak ni tima kultur. Andi amalu ni tipu novel hari, film kultur tapi kultur samari kultur soi. Rasakan mana para mina Silvia, también San Mateo film, Altuna. Mana terapendela si paella. Randia ulasada fitaina Zohan kami fiton samari pintinton. Archila satu Samuela film valgen kultura kami yang berkul samari mana terapendela si paella. Ra zafnamuji fulmirina angkante kami yang berkul samari ra kain jalan sisia pada kami
20 Januari teo. Raha zavatra koto andriamiaina naty tamin'ny 20 Januari teo. Raha ny fiakarany tsy notahina tamin'ny 20 Januari teo. Raha ny fianasolo fanomezan-tsoa Mikaela Fabrice amin'ny 13 Januari teo. Raha vola 7 Januari teo. Anniversaire daholo zany. Raha ny mamonjy Mahery Fitainy amin'ny 17 Januari teo. Raha tompona zavy Jean Alfred zany natole Jiaina sy raha hoe Jaona Mahery Naina nakambana eo samby anniversaire mety kambana zany. Andriana Efsona Olontsolo Joël, Andriana Efsona Hanjabina anniversaire ihany koa zany. Raha Differa Claude tamin'ny 20 Januari teo. Randria Sartraina Marina Jacques feno roapolo tamin'ny 20 Januari teo. Raha Solution Mathias Tahina Valentino fitotona tamin'ny 13 Januari. Raha zavatra Somaina Finaritra Valentino Mangatanira 13 Sobanjaka feno eninandro androany. Anniversaire zany erzizizia dia namotra voly zany raha zany alefa any amin'ny bokony anniversaire namotra 5 zoro 25 000 FMG 25 000 FMG. Raha soa Julienne Elise tamin'ny 20 Januari teo. Raha Barson Andriana Santa Fabio feno 20 taona tamin'ny 20 Januari teo. Raha Jaontso Niry Malala tamin'ny 20 Januari teo. Andriana Ivony Nathan tamin'ny 20 Januari teo. Raha Antaso Beroanta tamin'ny 20 Januari lasa teo. Raha Zandy Mahatratra Erolova sy Asinena mariage tamin'ny mariage 3 Januari avany zany. Ary ny farany dia rakoto ary manana tokony aina finidy 20 Januari teo. Dia ary mahazatra dia ny cadeau zany dia tongotra nareo entina dia hoan'izay tsy nanolotra dia jereo tokony jereny any toko fa 20 jereny any toko fa 20 dia mendiriny faharoa amin'ny folo. Mendiriny faharoa amin'ny folo izay mivaky izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny antsoa ianareo kandila sy vavakanto dia iaina nareo ao. Amen. Dia ny hira ametantsika amin'izany rehetra zany iletsika no hira papa any amin'ny firana fiderana ao am'valopolo am'zato mivavaka amin'ny zava-mila mivavaka kotika amin'ny zavatra rehetrarehetra. Dia ataontsika zany mindriny voalohany ihany eo amin'izay tsangany satria tioka mivavaka andreo izay nahazo zany tsy dia foana samy hafa izany.
Reto ny mpanomponao zay natatantsika fotoana maro samihafa. Ao ny tsingefotoana anaty rano, ao ny tsingefotoana mampiasa. Manana zavatra maro samihafa ty nangatahana ireo olona ireo. Fa ny any fantatra Jesosy dia zao mivavaka manova zavatra. Ka dia leo any izy ireo Jesosy apetaka ampelantanana ny fiainana izy ireo tsirairay avy. Amin'ny mangantaka fahireo eo azy zany Jesosy fahirenaka ny olo ianao dia manodely. Ary eo koa Jesosy mangataka fahasalamana hatrany. Eo azy zany fahasalamana zany satria any aminao na mivozana amin'izany fa na tsy vita ny dokotera, tsy vita ny karazan-javatra maro samihafa izao dia vita no daholo satria Andriamanitra tompony mpanasitranana ianao. Eo koa zany tokantrano zay efa naorina teo anatrehanao tefa mony alitany. Io zany tokantrano zany ao tokantrano anjakana fitiavana satria ny fitiavana ny tena lehibe indrindra ho teninao dia oka tonga manana fifaliana, manana rehefa izany tokantrano zany. Maro ny tokony atakana nefa fony fisainanay ary kely ny fanaranay. Ka dia izao Jesosy izay tsy nangatahana tsy voatomboka izay nangatahana nefa mety voatomboka efa dia mampatirao amin'ny rehetrarehetra. Ao koa Jesosy mety tsy nanoratra ny anarany olona azavela alahelo reny Jesosy, azavela kivy reny amin'izy reny so dia marino amin'izy reny koa zany Jesosy mahita fifaliana aminao izy, mahita fiakarana avy aminao mba hanana olona ny amin'ny zavatra rehetra fa manana hevitra hiverana azy reny koa ianao, hevitra tsy hitondra loza fa hitondra fiakarana amin'ny tsirairay avy. Dia mametraka ny fiainana tsirairay avy ampelantanana amin'ny Jesosy indrindra izao fiangonana izao koa Jesosy ianao amin'ny tena haifanatra anao eo voninahitry ny anarana. Ianao dia anao mianja, anao voninahitra zay ny mpanao trano-karolina kehitriny mandra zay nanak'izay. Amen. Petraka ny fiangonana. Dia ataontsika ny hira raika amby folo sy fitonjato andininy voalohany any dia rehefa vita mivavaka dia mipetrakantsika tokoa. I Jesosy zoko be vity. Jesosy mbola miteranao zay mankanazaanao mamevongalatranao sotranao zay Jesosy satria mbola nomenao zao fotoana diniditrano sekolalahazandray dia ianao efa tefa avy anao zaza natonany arazarana fa antoazy ny fanjakan'Andriamanitra. Sotra Jesosy. Amen. Kely avy hatrany any noentina manodona zao teny zao dia misy tantara kely ny soafara izany samy manange mijery fety krismasy tara-piangonana ny ankizy i rasoa sy ny zanavavy kely soafara vao efatra taona monja
Matikamos lewat Christmas Junior. Nasema pasti kalau tahu ya, nekis kelej, namun nekis keli, ya macam pasta, nasem ni rasa, kalau nekis keli macam kalau ada sana kisah, isu apa, nak cakap berapa orang orang kisi, macam yang berapa, ini rasa, tahu yang susah Christmasan. Nanti aqui esquerdo e não vocês não viram a tom havia em mim e falecia nada já no falo petit papa Noël quand il descendra du ciel nanti já me fale. Et la famille à qui soit témoin, il est né le divin enfant. Tout va tout bonsoir femme, c'est la maquise. Il m'a aussi la donne, il va l'attendre à un avion. Et c'est là qu'ils sont attaqués au soir. Jika kisah, bila masuk rumah dia fawak, dia tak sebenarnya serba fetian, macam Christmas ya, foto mana dia fawak, bila mana dia fawak, apa mana dia bisa berjalan, nyala jasa berjalan, yang senai dia nak macam sihir, tahu tu cerita orang boleh. Zoba, tout va chanter pour, une fois compter pour, tapanya. Alors, petit, s'il en parle pour, c'est pas ça. Amenaran Jesus, dissetir, m'appelle à voir, Amen. Dia di kata orang dia awalnya amat secara sesuatu ni panggilan cara biasa pengguna jadi bahwa asalnya kita ini awalnya kita ni dia si wanita sama dengan itu panggilan bukan jadi dia bahkan harus sesuatu kisahnya anu aja ampuh aja Ami asa fitorina o tampiran daya ampia toda dia dia sanyo masani maka bisa mana anu kira di sana.
dia mampitondratsika manakariva iavana fahasoavana fiadanana mandrantsika sy Jesosy Kristy tombontsika ary dia miaraba manokana isampana lela kristiana eto amin'ny fitandremana nahatratra izao fitandremana roa amby roapolo sy roa arivo izao efa afaka manomboka ny famakina ny fahazanana korana fiangonana isika na nombra sisika daholo roa indrindra aloha dia mifampatsehivana zany araky ny volazy hoe mampahatsara antsika ny teny velona amin'ity andro any alahady farany volana janoary roapolo sy roa arivo ity dia vakia soratra masina raisiny velona rehetra dia ny sisy faha-telopolo dia fahazana ihany koa mampatsehivana isika fa mialahady izao amin'ny fotoam-pifoasana ny fisotroana andrano Jesosy ay amin'ny somary izao kosa manomboka ny dimy sasany fiderana lehibe iarahana amin'ny tsara iarahana mpiantso ny fiderana foibe mialoana ny fandraisana ny fandraisan'ny tompo ny eo mirena voaloha sy fahiva le tompo efa vita zany fa vita ny fanantasana mirakitra fahazana eo anakeny ny fidianana dia diakonina zay tanterahana ny alahady faharoapolo marsa izao ilazana isika fa ray fanasany tompo eto amin'ny faharenana tananambrano zay tokony alay anjara amin'ny fifidianana ny diakonina anatona amin'ny mpanarahany fiangonana na madamo saoly zany na madamo naratina amin'ny andavanandro amin'ny eo fikafikamborao ary misotena nomera ny fifidianana diakonina kosa sady tserifa sy mianahany tokoty andro isoraka anarana sy anao ny karaha-fifidianana afara mandray anjara ny fifidianana zay no mifolaza eto dia amin'ny sampana fanantenana fampiarabana lavitry ny taona lazany sika diakonina pia sy sika ray aman-dreny mpitiavana asika mpitiavana eto amin'ny sampana fanantenana fa ny fampiarabana no ny fampitarana taona vaovao tanterahana ny alahady fahaenina febroary roapolo sy roa arivo izao toerana dia omena fahaefatra ary matomboka mingorona ny fotoana takakila amin'izany dia azo raisina any ireo voalohany fikambanana mandritra ny fitaom-pivorin'ny sampana satria koa zany efa vita daholo ny fanatazana ny fanatitra dia iroso amin'ny fanolorana fanatitra misy teto Totsika iray mitsangana hametra ny fanatitra amin'ny hira fitiavana mandrakizay. Thank you.
fipizana ny fidadanany rahanam-piangonantsika fiantsona araka ny fiantsona tamin'ny 15 janoary 2022 teo ireo atanandrafitra eto amin'ny tandremana tanànandrano dia tanteraka tamin'ny alakamisy 20 janoary ny fivorina ny taremirofbe TVM izay nataninana ny lato fivianana dekona eto amin'ny tandremana sy nanaovana izao fanapahana izao antsoina ny sotena enina avy amin'ny lafika eto fifoazana eto amin'ny tandremana farefana samytoko eto amin'ny tandremana faisan'ny sambra eto amin'ny tandremana reny tanànandrano ary eo olona voasoratra lary eto amin'ny tandremana reny tanànandrano tonga ivory amin'ny talata izao tolovina am-pebroary amin'ny efatra ariva eto am-piangonana efatra adimy amin'ny zato mamaninana ny fizarana azy eo amin'ny rovinera 5 atsakana anatanteraka fividianana dekona amin'ny amaly faharoapolo ny volana marsa 2024 amin'ny fotoana favarana telo dia amin'ny sampana lehilahy kristianina noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia natanteraka ny fanateram-bahoaka sampana lehilahy kristianina tanàndranonakarana nanoany ambany fatelopolo ny volana janoary ka toy izao ny fandaharam-potoana androany tontolo mianko zany dia fanateram-bahoaka ary ny manodony sasany dia rindra tira lehibe ao maiziny ny mosany mazava dia raha ny sampana lehilahy kristianina ranoray volazo amin'izany dia tena indray ro asa fivolana mahavelona fampiamasina lehibe izay tamperahana fotoana roapolo sy roapolo dia mahazatsika mpiara-bataka rehetra dia rehefa norofina aminay fa isika no fahazakana ny tontolo anazava izao tontolo izao dia amin'ny SLK ihany nazana mitiavana rehetra eto anivony SLK fa nanomboka ny asabotsy faharoapolo janoary teo ka hatramin'ny asabotsy fahaenina roapolo febroary zao ny fanavaozana fisoratananarana amin'io ihany koa ny fotoana raisana mpiamana vaovao ka efa mpanefana santoko ireo zany ary koa ireo mpiamana efa nandady eto ny sampana fa maniry iverina indray toeram-pivorintsika dia isaky ny sabotsy amin'ny ora hatramin'ny dimy sasany ao mirina efatra sy telonjato izay tsy mahatanteraka izany anatin'ny fondreo dia manatanterany tsy mpitramana intsony dia amin'ny afapi azany isika izay maniry mihiditra anatin'ny sampana afapi amisokatra ny fanaisana mpiamana vaovao nanomboka ny sabotsy faharoapolo volana janoary teo hatramin'ny fahaenina roapolo volana febroary izao toeram-pivorina eo DPP Andravanoky voalohany hitarotorotsy manomboka amin'ny fotoana fepeta efa parefana santoko zany koa sika dia koa napia mpikambana fa ny fampiarabana mahakatotoany vaovao tanterahana aniolavy fatelopolo volana janoary ao amin'ny fofikriakadikely fotoana dia manomboka amin'ny sivy amin'ny ihany koa anatanterahany fanavaozana fisoratana anarana zay koa zany dia marika io famonjemole izy nazana ny amin'ny katezo nazana mitiamana rehetra eto amin'ny sampana katezo amin'ny fanavaozana fisoratana anarana dia efa nanomboka ary mifarana ny alady fahatelo ambin'ny volana febroary eo amin'izao marina fa izay mpitiamana tsy manao ny fanavaozana fisoratana anarana dia nanoteny ny mpitiamana intsony asaina ihany koa ny zanaka fiangonana fenitolo amin'ny fotoana miakatra fony katezo mitonga ao amin'ny efano fahenina amin'ny folo sy telonjato amisokatra ny fampidirana mitiamana vaovao isaky ny sabotsy amin'ny mosy sasany dia amin'ny volony mpampianatra sambra volony mpampianatra fahatiavantsika fiangonana ka fotoana vaovao ilazana isika volony mpampianatra ikoany mampiana ary sakaizany volony mpampianatra rehetra fa androany alahatelo janoary nanomboka tamin'izao zany ny
miaraditana raha mirina Josety pasteur raha mirina Josety ao kastelo mitanodrama fa esti mifitoy ihany koa no ataony fampiarabasika no mifakakarana amitaony vaovao ay androna sotrodia koa no sotrona akony sampany dia ambony ny mpampianatra ihany fanavaozana fisoratananara sy fanaisana mpianana vaovao ny sampany volo mpampianatra dia fanamanavitra ny arahantsika rehetra amin'ny anarany toko ary mampafantatra antsika mpianana rehetra mifananomboka ny fanavaozana fisoratananara manompoana roapolo sy roa arivo anefa antsika rehetra dia hevitra volo mpampianatra ihany koa rehefa misokatra ny fisoratananarana amin'ny fotoana fivolony sampany ny talatandrainy sasany sabotsy sasany ary ny anany ao amin'ny fivavahana voalohany ary io fampikamity zavolo mpampianatra ianao ino asanao ary nankizy natanora no lehibe amin'ny samy filazana tsy fianarana sy prelady ilazana mpianatra rehetra ray amareny mpianatra ary mampianatra sekolerady ambola tsy misy aloha fianarana sekolerady atao fitaremona tanan'olano amin'ny andry fandaminana samy fampilaza ty taratasy fomba fampirenesana ho an'ny rehetra dia amin'ny sampanagae tamina no fatokavany taona vaovao roa amby roapolo sy roa arivo manasa atsika mpitiavana gae tamina sakanavaka anavao ny fisoratananary no mpitiavana zay fananomboka ny anady fahinan'ny folo janoary teo tsy farana raha tsy miarady fa fito amby roapolo febroary ho avy zao ireo rehetra tsy mahavity izany ao anatin'ireo fotoana voatolo eo iveriko ty manarany teny tsy mpitiavana intsony ary tsy manana ny zova ny mampitiavana gaetama azy izay sampana gaetama ihany ko dia manasa tsika mpiaravaka rehetra zay nanirivoka sampana gaetama tonga amin'ireo daty razy roapolo ireo isika ny arady ariva manomboka ny sasany maorina faharoa ilazany sika mpitiavana fety rehetra sy dikona mpiamafety fampiaravana raha fotoana vao sy fanavaozana fisoratananarana mandroy mazokolo iverina dia atao androany anaty tontolo andro fanandemo zany satria fa tamin'ny fotoanomboka fampiaravana atao vaovao ihany avy amin'ny sampana fanantenana lazany sika dikona mpiasa sika mpitiavana asika mpitiavana rehetra ny fanantenana fotampiarana ny anaty fahenina febroary zao fampiaravana norona kakariny taona vaovao zany fampiarana eto amin'ny fiangonana mirena faheratra nomboka amin'ny sasany mitapakina faraisana anjara fanamanaty izany efa avraisina oibroky ndraikitra zay mamirany fitaopivorina amin'ny sapana fanantenana ihany fa tsy io nisika fiangonana mbola toetrany fampidirana mpitiavana eto amin'ny sapana fanantenana amin'ity taopitaizany ity manomboka ny 5 taona no miakatra mampikamety mpitiavana isaky ny alady ariva amin'ny sasany eo amin'ny hevitra fahavalo ambin'ny folo sy telonjato sapana fanantenana moa dia manana sapafototra ijoroana manokana miady sy mifaly amin'ny fidoroana ny zava-mahadomelona manentana anao izay tsy mbola nansapana ary ampievonlalana ihany zany asa fampolo zany marina fa tamin'ny anady fatelo roapolo volana janoary teo sy androany sisa ny fotoana fampidirana mpitiavana eo anivony fanantenana farana miakory faminona kristo de restriction ho an'ny mpitiavana tranainy dia amin'ny firaisany sampana eto fitandremana tananamano tanandremana fiangonana fanao ny rosaty sika tsono fivriny ilazana ny groupe any zay misy katezo izay kalpe ny volo mpampianatra anjaran'izy ireo manandio fiangonana ny sabotsy fadimy volana febroary zao amin'ny enora maraina ny fotoana antsony any koa ny brao ny komity ny efisaty ny filohan'ny sampana tonga ny volony alatsinainy raika amin'ny telopolo ny volana janoary pito zany amin'ny 10 ora ato amin'ny fiangonana
Amin'ny sampana fanantenana indray fampidirana fitiavana vaovao. Dia zany isika fiangonana famokarana an'io fa 30 volana janoary fampidirana fitiavana vaovao nivon'ny fanantenana. Nomboka ny 5 taona miakatra ny fampidirana isaky manadiriva amin'ny sasany efa 20 Fazana kalandery fety 20 Zany sika fiangonana maniry ny anasa ny fety mba hiary vory amin'ny kominity fety ianarby sy febroary ny dinerivo amin'ny premier étage eto fobentana mandrano. Arino moa fa izay fiangonana rehefa nandehanana ny fety anatin'ny 5 taona dia tsy andehanana fa manaraka indray satria roapolo ihany alady manaraka anatin'ny taona noho ireo daty maro sakafevoany sampana eo anivonedina eto fiangonana dia mba zarazaraina mba iodina ny toro amin'ny asan'Andriamanitra azakonona zany alady 5 febroary amin'ny 5 ola. Antsoina libra ny fobe sampana nasionaly rehetra sy ny departementana sampana teo aloha mitonga ivory sabotsy 10 febroary zao amin'ny valora maraina tananandrano manantena ny fatoranonao tainy Jesosy. Amin'ny fobe FPV ny fobe ihany da zany miraka mpiara mpiomana rehetra mitonga amin'ny sabotsy 15 volana febroary zao ny fito sasany manomboka amin'ny fotoana ombelana faefatra bavaka fikabikanana fampianarana ary bavaka ankorana amin'Andriamanitra na tena ny fatongatsika rehetra. Dia amin'ny FPV ny fobe ihany araky ny lavitra fiangonana FPV dia natateraka ny fivorian'ny fanapahana asa missionnaire na famille sy FPV isivy ary 1 febroary zao izay etsona mitarina sy niraka rehetra manerana Madagasikara. Zany atao eto amin'ny fobe FPV ny tananandrano nomboka amin'ny 6 ola maraina. Ny sabotsy 20 volana febroary kosa ny volambelon'ny mpiandry koa miakatsika fiangonana raha misy azomareo atolotra amin'izay fonareo iraisana tanandroy toy ny vary ny menaka sy siramamy sy ny sisa ofandraisana eo amintsika ny faritra. Dia amin'ny fobe FPV ihany aminareo ny fahasoavana mampiadanina amin'Andriamanitra Jesosy ny fokontsika tapitra eo fanomezana amiraisina ny communauté fobe atolotra ho an'ny mpabony voalohany fitafiana maro samihafa miakanjo lamba ao koa ny kojakoja fihinana toy ny vary sy ny menaka afahana le devora tetina 17 636 000 étrangers na 3 727 200 ariary akisirakatsika ny fiangonana antamezana fa ny fay tanindrazana. Dia amin'ny sampanalamba itsona fibriny atsony sika mpiambana eto amin'ny sampanalamba rehetra fa manomboka androany alady 3 janoary amin'ny roa sasany sika no miverina ny voly. Isan'ny fanavazana sy fahatanarana sy fampidirana mpiambana vaovao izy mialaderiva ao amin'ny fahatelo efatra raika 23 manefa manasa ireo zanaky ny fiangonana sy mpiara-mivavaka izay maniry ny taon'ny sampanalamby ho avy anatevinarana anay. Eto no misy taratasy fitaretanana sy antsoina ny fiangonana FPV ny fobe tananandrano antony fangatana tanana izao izay voalaza narana etsikery ambany raha volona lalatina finaritra izy dia mpiomana lalana manankaratra 7467 miditra teto amin'ny finarana mpiomana zany tamin'ny 27 novembre 2020 ny androy dia bevokany tenako akampanatery zany ka tsy maintsy hodidina karan'izay indrina amin'ny sorakape
janoary rosorery izao eo natrehan'izany nefa dia mandafy fotoan-tsarotra ny tena satria sady voaroaka tamin'ny asa ny valiko ny volana novambra 2021 avy teo ka mahatsaro sahirana aho ka izay mantokay mangataka izao tanana izao raisinay sy taminay eto natrenan'Andriamanitra sy fomareo rehetra atotra aminareo mangataka izany dia manatoa raha vonory mananatiana finaritra piomana narina 7467 raha ivelany avy amin'ny fitiavanana fakely baiboly miantony dia nialaza baiboly kokoso arivo araka soratra masina voalazo ambony io dia indioka toko fadimy no mpireniny fadimy ny anaran'i Jesosy fampianako miasa maty izay arana tontolo izay tsisy nahazo ninonino kanefa no bakinao dia anatsy tolay iny anaty araka soratra masina voalazo io zany impanjona hoe fanakiray afindray isika amin'izao fotoana no somarivo izao dia ny teny mamerina teny mampitombo soran'Andriamanitra izay tao fitiavanana mapely baiboly amin'ny fiaraha-miainantsika fiangonana fiatrehana no hanamina asa famelezana baiboly amin'ny alalan'ny anatin'ny baiboly makasitraka ny fiangonana sy ny kristianina tsirairay tamin'ny rakitra izay mamerina ny fanantenana tonantsika ny ampitombo ihany koa ny finoana ny asa amin'ny fitiavana ary tehintsika ny fitongonana koa ny alady fahaterony fony volana telo vary izao izay aladiny baiboly dia samy anamarika izany fotoan-dehibe izany sika rehetra any amin'ny isam-piangonana manodina fantokovana maraina miaraka ankalazan'Andriamanitra tomponsika kosa sady tompony fitiavanana pely baiboly isika rehetra ny tolakandro ny alady fahaterony fony volana telo vary io ao amin'ny eglizy katolika romanina Jesosy manomboka ny telolo ny fanoharana samihafa ataontsika manasana fotoanana pely baiboly sady eny fampitohana lehibe azona mifantatra any amin'ny vina hoe Madagasikara entiny fahalalànan'i Kristy amin'ny alalany soratra masina manonona nanamboka ny fiangonana manontolo izay ny fazana maravinatiny mety kosa dia ny fazanany fanambadiana raha matoa ely ara-manao matoa rajaona erinavavina raha matoa manatserona Jesoa emiena an-tany raha matoa raha eloajaona mivady amikilana dia efa manasa reo anaty fanomasinana fanomadiny zanany sy zafiny rajaona erizona tenaina sy raoly arajaona sanoy ataony somafa efitra ny volana telo vary izao dia efa fitaremana ny tanana manokana amin'ny folo ora maraina reo matoa rakoto mamelona reo matoa tianarysona amin'ny mivady an-dany raha matoa raha volon'ny irina reo matoa raha kotorsoenina clément ankilana dia fary mamparehana ny fanamasinany tanybadiny zafiny ny zanany tianarysona mamy nalaina sy raha kotorsoa sarobidy badsama izay ataony araka misy fahafolo volana telo vary amin'ny sivy maraina tao fitaremana tany manandrano ampanana eo matoa fitaromanana benjamina sy razafimanitra bakoe fomivady anany reo matoa matoto sy razafimanana amin'ny mivady akilany dia fary mamparehana reo fanamasinany tanymadiny zanany raha benja amin'ny parfume sy ratojanary na Nataniela Eliza sy tanterahana ny fiangonana FPV ny tanan'Andrano sabotsy faharoa ambin'ny folo ny volana telo vary manomboka ny raiky ambin'ny folo ora maraina raha misy isika zany mahita ny tsy manetina ny tanàna tanterahana ny sasanay ro fanambadiana reo izy anatona ny ray aman-dreny tany ny tena no tatilany mambaona misy reto fianakaviana ny fampahoina reto mampilaza atsika zany amin'ny finoana sy fitsakaram-pianao maro mamparena sainareo
rehefa dimaly manaraka eto Marcel Jeannette maty tamin'ny fahaefatra volana Janoary teo rehefa nivahiny 20 taona teto an-tany. Hoy ny zanany Dimenada Soiny Somenany tena ary ny fianakaviana manontolo. Razana efa napetraka ao amin'ny fasiny ao am-pamantanana androkana ny zoma faharoapolo ny volana Janoary tamin'nomboka akano. Ramatoa Sofiniaina teraka Ramatoa Jacqueline Raymond mpianaka diakona n'olona teto amin'ny tarehona tanànandrano vondrona mpampianatra FPVM mpianatra. Lodimary ny talata 5 Janoary 2024 eo amin'ny enina fitopolo ny taonany hoy ny vadiny Lala Sofiniaina sy ny zanany Termena sy hoy ny Serge Smindra Sofiniaina tena ary ny fianakaviana manontolo. Novo dia mpaniaraka ao amin'ny fitinenany lo akakatravin 6 bisakatikely anerina teto fivolana tanànandrano fanaovana azy farany fisoranaandriamanitra tamin'ny zoma raha Janoary ray korakakano ary napetraka amin'ny fisolazany teny ramena akatikely manirindrindra ny fidonana manao fianakaviana famosoleo. Reto ny fahalavitra voray tao amin'ny sekretary fidonana Mamalatiana tamin'ny fahasivy volana Janoary teo. Dia amin'ny fianakaviana vola Ramiandra Soanena Juillet vola 10 000 ariary. Ny amin'ny fianakaviana tovovavy Rasobolona Monique vola 40 000 ariary. Ny amin'ny fianakaviana vola Tornano Sarga Olona vola 40 000 ariary. Ny amin'ny fianakaviana topola Rajonarivo Martin Rajao 40 000 ariary. Ny amin'ny fianakaviana tovovavy Razaka Sikireta Matenana vola 10 000 ariary. Ary ny amin'ny fianakaviana tovovavy Sofiniaina teraka Manififina Raymond vola 100 000 ariary. Eva Mandare Ronaldo, Antonio Fasanara, Milano, Fusuna, Brenda, Eli